mitina izay vaovao izay fa araka ny efa nambara tamin'ny lohateny vaovao teo dia sangan'asa firaketana telo no natolotry ministry ny fitsarana Christine Razanamasoa androany teny amin'ny trano famakiam-boky ny fitsarana teny Faravohitra zany moa dia ho fanatsarana ny fomba fampiasa ny lalana entina tsara ampiasan'ny rehetra io boky io sy ireo kapila mangirana misy izany atotakevitra izany. Joseline Tsiava eo amin'ny sariny Stéphane Rabiarso. Sangan'asa firaketana telo no natolotry ny ministry ny fitsarana androany. Sangan'asa nandravonana ireo firaketana ho boky iray nanomboka amin'ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2025 antsoina hoe recueil de jurisprudence de la chambre administrative de la cour suprême. Boky telonjato eo no natonta. Fanangonana ihany koa ny circulaire du ministère de la justice nanomboka ny taona 1970 ka hatramin'ny taona 2020 izay mbola manan-kery hatramin'izao ka naravina boky iray mba ahafahan'ny mpitsara rehetra mampiasa ny lalàna ary anamora ny fomba fampiasana ny lalàna rehefa miady amin'ny varotra sy ny fanarahina ny trosa amin'ny orinasa ary ny olana mikasika ny trosa. Boky 20 no voatonta amin'izany ary ny kapila mangirana misy ny formulaire relatif à la procédure collective d'appurement du passif tafiditra ao anatin'ny tetikasany FSP izay amin'ny fanohanana ny fanamafisan'orina ny fanjakana tandalana. Mitentina 20 tapitrisa ariary no lany tamin'ity sangan'asa ity fiaraha-miombona antoka ny masovon'ny frantsay tsinjaraina amin'ireo sampam-pitsarana isan-tokony ireto boky ireto tsy adinoina ihany koa ny sampandrara tsy afa-misaraka amin'ny fitsarana toy ny mpisolo vavy, ny sekolim-pirenena manofana ho mpitsara, ny greffe, ny vaditany ary ny notaire.